izay ao anatin'ny lisym-pifidianana ihany no afaka mifidy. Tsy hisy zany a ny ho fifidianana na fandatsaham-bato amin'ny alalan'ny ordonnance, fa rehefa tsy ao anatin'ny lisym-pifidianana dia tsy afaka ny mandatsa-bato. Rehefa ao anatin'ny lisym-pifidianana kosa ianao a dia afaka ny mandatsa-bato, na manana karaha-pifidianana ianao a na tsy manana karaha-pifidianana ianao a, de tongavany amin'ny birao fandatsaham-bato mitondrany karaha-mpanondro-pirenena na ny permis de conduire na ny passeport fa de afaka ny andatsa-bato am'izao fifidianana filoham-pirenena izao. De misy fandaminana napetraky ny senia ny amin'ny hoe mba ho tsenainana akaikikaiky ihany zany zareo, zany hoe eo anivon'ny commune, zany any fokotany moa le birao fandatsaham-bato a, de isy zany iraka ho alefan'ny SRLV, zany hoe le vaomeram-panisavato mety amin'ny district, na amin'ny alalan'ny moto io a, na amin'ny alalan'ny fiara io a, na amin'ny alalan'ny hélicoptère io a, zay a isy point de collecte maromaro ho apetraky ny senia ary ho ampahafantarina an'izy ireo hoe ho anareo zay lavitra de atsy ianareo no mitoby mba akana ny voka-pifidianana. Tsara manamarika fa ho an'ny hélicoptère manokana ohatra dia 700 ora no azontsika, ary hélicoptère tsy ana candidat aloha, zay ny tsara marina, fa dia ana orinasa malagasy eto Madagasikara no nahazo an'ilay torobidy, ary izay 700 ora zay a no azontsika hitaterana an'ireo zay tena tsy tonga ny moto na tsy tonga ny fiarakodia. Ny antony anaovana an'izay moa zany dia tsara marina fa lalàna dia milaza fa 5 andro no fara iandrasana an'ilay voka-pifidianana, manomboka ny le 7 zany zareo hatramin'ny 12 novembre, ka raha vao tsy tonga marapahatonga an'le 12 dia efa klasina toy ny tsy nisy ny fifidianana, dia ampalahelo ny fidy sy nandatsa-bato. Zay ny andraisana zay fety zay. Rehefa tonga any amin'ny SRLV ny voka-pifidianana elevy district io, dia manana ndray andro zareo iasany ary andefasany vokatra aty amin'ny CENI. Ny CENI manana 7 andro ndray rehefa avy eo ikirakirana ny vokatra, zany hoe ny voka-pifidianana vonjomaika zany de tsy maintsy avoakan'ny CENI ny faha-20 ny volana novambra izao a farafahatarana. Avy eo a dia alefanay any amin'ny ACC ny voka-pifidianana vonjomaika, de manana 7 andro ndray ny ACC hamoahana ny vokatra ofisialy, zany hoe ny voka-pifidianana ofisialy avoakan'ny ACC zany amin'ity fihodirana voalohany ity dia farafahatarany ny faha-20 ny volana novambra ho avy izao. Ny azonay ambarany voaka malagasy dia angarahara tanteraka ny fikirakirana voka-pifidianana zany, ary manomboka ny rampitso alina aza fa 7 ny volana novambra alina dia manasa antsika rehetra zay ho tonga tenivon'ny CENI, satria misy ny antsoina hoe alin'ny fifidianana na ny soirée électorale zay amoahanay ampahabe maso fantatry ny rehetra mivantana ny voka-pifidianana isaky ny bureau de vote par bureau de vote. Isy écran ngezabe anankiroa lehibe de lehibe eto anivon'ny CENI, ny écran anankiray amoahantsika ny voka-pifidianana par bureau de vote zay tonga de avoaka, zay tonga de avoaka, ary ny écran anankiray amoahantsika ny fitambarany manerana amin'ny Madagasikara.